Reavako malala ao amin'ny tompo ho ampitombonao aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy mpamonjy antsika. Amen. Andro farany zao miorena tsara aza miova. Andro farany zao miorena tsara aza miova. Ny mofinainantsika anio epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 2 ny andininy 4:20 hatramin'ny 7:20 dia milaza amintsika hoe andro farany zao miorena tsara aza miova. Ny taratasy nosoratan'i Jaona dia milaza amin'ny olona fa efa atongotra ny fotoana, efa akaiky ny andro, ary ambarany mihitsy aza raha mamaky kely isika eo amin'ny 9:20 eo ambony eo dia hoy Jaona milaza manao hoe rankizy izao no ora farany, izao no ora farany, miverina indroa zany teny zany ilazany azy. Izao no ora efa tonga arak'izany. Ny toe-pitondratena, ny toe-panahy hiatrehana izao ora sy fotoana, izao andro farany izao no ampianarany soratra masina antsika. Arak'izany dia manentana ny apôstôly miorena tsara aza miova. Miorena tsara ka tsarovy izay efa nampianarana anao, ny finoana sy ny fivavahana izay efa nampianarana anao. Vanim-potoana ny andro farany, vanim-potoana mampandranitra fahalalana n'izao tontolo izao, miseho azony ho mahay mihoatra nolay Andriamanitry ny fahalalana. Ary tsaroantsika fa tamin'ny andron'ny Jaona apôstôly ihany koa dia nanana ny helipatrana ny fampianaran-diso samihafa, ny fampianarana sandoka, indrindra ny fampianarana momba ny fahalalana, ka miseho azy no manam-pahalalana izao tontolo izao. Zany mahatonga an'i Jaona miteny eo ambony eo manao hoe aza ty izao tontolo izao ianareo. Fa hoanao kosa miorena tsara amin'izay efa nampianarina anao, fa amin'izay nampianarina anao no misy ny finoana marina. Ny finoana izay nampianarina anao dia mifototra amin'ny soratra masina. Ny soratra masina no loharan'ny fotom-pinoana kristianina ka azo antoka ary tsy miova. Ny apôstôly Paoly ihany koa niteny tahaka izany tamin'ny Timoty, zanany amin'ny finoana, raha nananatra azy tamin'ny fitondram-piangonana, dia niteny fa tsarovy izay nampianatra anao sy nampino anao ny amin'ny finoana kristianina. Aoka tsy ho ailangilan'ny fampianarana samihafa izay tonga aty aoriana ny finoana marina izay efa noraisina natao amin'ny soratra masina sy ny finoanao an Jesoa Kristy. Fa tsy ny fampianarana ihany, fa voalaza eto ihany koa aoka ho azoninao tsara ny fanekena izay efa nataonao. Ny fanekena izay nataonao teo amin'ny batisa ho an'ny zanakao, ny fanekena izay nataonao tamin'ny nandraisana anao ho mpandray ny fanasan'ny tompo, aoka tsy ho voafitaka, fa ao amin'ny fanekena no misy ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny fanekena izay nataontsika dia tsy fanekena hanompo an'Andriamanitra fotsiny, fa fanekena andraisantsika sy hitsenantsika ny fiainana mandrakizay izay efa noman'ny tompo antsika. Koa aoka hitoetra amin'izay fanekena efa nataonao ianao.
aza miazakazaka manao fanekena etsy aroa ndrao iazakazaka any amin'ny fanekena satanika mihitsy aza indraindray fa miorena tsara amin'ny hositra masina zay efa noraisinao ary ny aminareo dia ilay hositra noraisinareo taminy no mitoetra ao anatinareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo. Eo ambony ny 120 dia azavainy tsara io hositra masina io fa ny fanahy masina no nanome azy fa ianareo kosa hoy izy manana hositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Ny hositra masina sy ny fametrahan-tanana, ny fanokanana anao anana nraikitra masina sy ho isan'ny zanak'Andriamanitra dia ny fanahy masina no nampiditra anao amin'izany. Tsy olombelona hoy izy, tsy ny mpitandrina na ny rafitry ny fiangonana no nampiditra anao ho isan'ny fiangonana fa ny fanahy masina ka ho tsaronao mandrakariva fa tsy miova ilay Andriamanitra sy ny fanahy masina izay nanamasina sy nanositra anao. Dia iombonana arak'izany ny tenin'ny apôstôly Paoly ny amin'ny izay tokony hiorenantsika tsara ao amin'ny tompo, ny amin'ny teny fanevantsika mandritra izao tom-piasana izao manao hoe miorena tsara aza miova. Aoka tsy ovaovain'ny fampianarana teoriana samihafa ny finoana masina izay efa noraisinao tamin'ny fampianarana, tamin'ny fametrahan-tanana, tamin'ny fanekena izay efa nataonao. Aoka tsy ovaovaova ny zavatra hitan'ny masonao izay mitady hanovanao, misarika anao sy mitona anao andro aman'alina etsy sy aroa. Aoka tsy ovaova an'izany ny finoanao. Aoka tsy hisy olombelona omenao toerana na dia iray akory azy hanova ny finoana izay efa noraisinao tao amin'ny tompo. Izay rehetra mikasa hanova ny finoanao dia mihevitra hanova an'ilay nanositra sy nanamasina anao dia ny fanahy masina izany. Aoka tsy ovan'olombelona ny finoanao fa aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homenanao ny satro-boninahitra ny fiainana. Dia n'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay, lay fototry ny finoanay, lay ao amin'i Jesosy Kristy lay mihazona anay mandrakariva, tsy ho ailangilan'ny fanahy ratsy samihafa fa haharitra sy hitoetra ao aminao. Ampanginan'ny feo hafa rehetra izay mitady sitonana hiemotra na hiala aminao Andriamanitra mihitsy. Ianao Tompony efa niaro ny finoanay hatramin'ny voalohany ary mampijoro anay mandraka ankehitriny. Entinay mbavaka eo anatrehanao ireo kristianina rehetra mba tsy ho marivo salosana eo anatrehan'ny finoananao fa atoky hatramin'ny fahafatesana. Entinay mbavaka aminao mba ho voaro amin'ny finoana izy ireny ka tsy ho rembin'ny bibidia samihafa. Entinay mbavaka aminao ny fanomponay amin'izao farany herinandro izao, hiatrehanay ny fiderananao Andriamanitra amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Entinay ambavaka aminao ny fanompon'ireo sampana samihafa, ny fanomanana samihafa izay atao, ny fivoriana samihafa, ny hetsika maro samihafa izay atao ho voninahitry ny anaranao. Dia ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo, misaotra fanahy masonao. Amen.